miakatra eo tongotrao. Fifaliana ho andray mamangy antsika rehetra atao tokantrano ato amin'izao sabata izao. Manahoana daholo ny sasaboto. Tonga ato aminareo indray hitondra vaovao mafalo anareo izay nampitondraina ny lohateny hoe namana vaovao. Namana vaovao. Fahalohan'izany aloha andao anakambana tanana dia ahontsika ny loha dia akipy ny maso hiresaka amin'Andriamanitra isika ao anatin'ny vavaka. Ndao ary. Andriamanitra, faly izay misaotra anao fa notahianao, narovanao dia omenao fotoana manokana mba hianarana ny teninao. Mangataka aminao izay mba omeo fahendrena, mba hiaino tsara sady ho mpankatoa tsy manadino ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Namana vaovao, izay ilay lohateny teneniko anareo teo, dia ny teny natao tadidy ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 2:4-7. Izaho aloha manao azy dia averiko indroa rehefa avy eo isika miaraka mamerina. Niombonany avokoa ny zavatra rehetra nananany. Averiko indray. Niombonany avokoa ny zavatra rehetra nananany. Ndao ary araka manisa telo dia amerina isika. 1, 2, 3. Niombonany avokoa ny zavatra rehetra nananany. Bravo! Arao ange ny tantara fa mahafinaritra be. Ataovy tsara ny asa Deborah kely hoy neny niteny tamin'ny mpitsikina tamin'ny Deborah. Izy vahiny miara-misakafo hariva amintsika anio nitraky Deborah iza no avy hoy izy nanontany. Mbola tsy fantatra hoy neny namaly. Ny mpimaso no raisiny neny teo ampovoany Deborah kely ary norohany teo mitakolaka kely mahafatifaty. Andao hazavaiko aminao izany hoy izy. Fantatrao ve fa mitorony vaovao mafaly momba an'i Jesosy manerana ny tanànantsika ny apôstôly? Anjaton'ireo olona mahafantatra momba an'i Jesosy isan'andro hoy neny nanomboka ny fanazavana. Nanao fihetsika nanaiky tamin'ny lohany Deborah. Zao anefa hoy neny nanohy maro ireo mpino vaovao ireo avy any lavitra be. Tonga tany Jerosalema mba hanatrika an'ilay fety lehibe izy ireo. Nandre ireo apôstôly izy ary nafantatra momba an'i Jesosy ary izao dia maniry ny hijanona eto mandritra ny fotoana vitsivitsy izy ireo ary afantatra bebe koa momba azy. Ny sasany amin'ireo mpino avy any lavitra be ireo dia tsy manam-bola intsony. Noho izany dia hanampy azy ireo isika. Izara ny fitiavan'Andriamanitra amin'izy ireo isika amin'ny fizarana ny sakafontsika. Nidina avy any ampofoniny eny Deborah. Tsara ravitaiko aingana ny fafantrano hoy izy. Nampifangaroany neny ireo akora anaovana mofo. Nafangarony sy noranoiny ny koba ary novolavolainy hanana endrika sombina mofo maromaro. Vetivety foana dia nameno ny trano ny fofona manitra ny mofo. Ary nisy nandondona tao am-baravarana. Niditra aingana tao an-trano ny naman'ny neny iray. Manana katsaka fanampiny aho izy raha nametraka ny kitapo lehibe mavesatra teo ambony latabatra. Noeritreretiko fa afaka ampiasan'izany ianao izy nitsika. Tena katsaka be dia be izy izany ry neny hoy Deborah kely. Marina izany teninao izany hoy neny nanaiky. Nobatainy ilay kitapo lehibe ary nolanjainy teny an-tanany. Manome sakafo ny fanampiny Andriamanitra. Azo anaovana lasopy be dia be izy ity. Mety hitondra olona marobe hiaraka amin'ny sakafo amintsika angamba Andriamanitra n'io alina hoy izy. Manahoana ny fianakaviako mahafinaritra hoy ny feon'ny dada midobodoboka manerana ny trano. Noraisiny Deborah kely ary nofihiny mafy. Nataony teo antsoroko neny ny sandrin'ilay avy nofihiny ihany koa izy. Tena manitra be mihitsy izany lasopy izany hoy dada nioraka.
nandinika ny tao anatin'ilay vilany ngeza be. Nanao lasopy tsara indrindra eto Jerosalema ianareo. Mizara ny sakafo harivantsika isika hoy Debora nioraka. Nisangodina eran'ny trano izy. Mizara ny fitiavan'Andriamanitra amin'ireo mpino vaovao isika. Tena faly tokoa mahita fa nataonareo vonona daholo ny zavatra rehetra. Rehefa eo am-pisakafoanana isika dia hiresaka momba an'i Jesosy hoy Debora. Fotoana tiako indrindra anie izany. Amin'ny fofeno ara-vonandray raky izy namako niara-bako anareo tsirairay avy tratry ity sabata mahafinaritra ity. Hanomboka 3 volana vaovao isika, dikan'izay dia lohahevitra vaovao indray izany no iarahantsika mamerina eto. Dia ny lohahevitra voalohany izay manao hoe ireo goavambe sy ny valala. Ireo goavambe sy ny valala. Mahafinaritra fa manana andalan-teny izay natao tsy anjery isika dia hitantsika ao amin'ny Hebreo 10:5-20. Hebreo 10:5-20 manao hoe fa mifananara kosa. Fa mifananara kosa. Hebreo 10:5-20. Eny tokoa raky izy namako manana hafatra mafonja ho azy ianao ange Jesosy dia izao hoe mila mifampahery mandrakariva isika mba hahafahantsika manara-dia an'i Jesosy. Dia ho ankizy toy izany tokoa anie izaho sy ianao io, andao hanaraka ny tantara ary. Efa mba nilasina ny findramonina tany amin'ny toerana vaovao ve ianareo rakizy? Mahafinaritra foana ilay andro voalohany foazana maraina iny ka izahana manodidina. Nomen'Andriamanitra fahafahana izaha ilay tany vaovao, omena an'izy ireo tokoa rakizy ny zanak'Israely mialohan'ny hidirany tao amin'izany tany izany. Rehefa nitondra ny Hebreo nivoaka ny tany Egipta mantsy Mosesy dia niainga tao Gosena izy ireo ary nanao dia be mandra-pahatonga teo amoron'ny ranomasina mena. Tsy nisy nalala ny lalana izoran'izy ireo rehetra, Andriamanitra ihany no nahafantatra izany. Tamin'ny alalan'ny andro rahona no nitarihan'ny dian'ny zanak'Israely. Io no nanome alokaloka azy ireo mantsy rehefa danihan'ny masoandro na ny ainandro izy ireo. Amin'ny alina kosa dia nanome hazavana sy hafanana izy ka nantsoina hoe andriafo. Rehefa mby akaiky ny tany nampanantenana ny vahoaka rakizy dia niteny tamin'i Mosesy ege Andriamanitra hifidy mpitarika iray avy amin'ny zapoko. Izy ireo no irahina hisafo ny tany dia ny tany Kanana izany. Andeha izaho izay toetry ny tany sy ny olona monina any dia hitondray amin'ny vokatry ny tany. Izany ange no nilazain'i Mosesy tamin'izy 12 reto afaka 70 andro anie dia tafaverina ry zareo nivoaka hitsena azy ireo ny olona sady hiainy tatitra izay netiny rahateo. Lehilahy ranjanana sy matanjaka avy amin'ny fokony Joda Kaleba. Saika tsy andro ny ringa ny anaovana tatitra i Josoa koa indray dia mpitarika mbola tanora avy tamin'ny fokony Efraima. Nanana zavatra mahafinaritra ho tanterina ihany koa izy, saingy navelan'izy mirahalahy hiteny aloha ireo mpisafo tany hafa. Ny tany aloha dia hitondra dronono sy tantely ary hitony ny voankazo avy any. Hoy engeny fitantaran'izy ireo rakizy no heverin'ny Kaleba sy Josoa izany fa handroso eo anatrehan'ny olona izy roa lahy nilanja ilay sapam-boaloboka izay be tamin'ny hazo. Kanjo ny amin'ny tanàna Mimanda sy ireo olona goavambe hitan'izy ireo. Tany indrainge no tantarain'ireto mpisafo tany ireto nanomboka ny menimenina rakizy ny olona raha nandre izany. Hitan'ny Kaleba fa niova ny endrik'izy ireo, ny atezitra nakeo anelanelan'i Mosesy sy ny vahoaka izy ka nanao hoe afaka miakatra makany amin'ny tany isika tsara ne izany tany izany. Noho izany dia tsy maintsy miakatra isika mba azahoantsika azy. Fomba ahoana no ahavitantsika izany Izany angeny no lazain'ireo mpisafo tany 10 avy izay feno ankiviana tanteraka. Isika aza toy ny valala eo anatrehan'ireo mponinanko ary toy izany mihitsy no fahitany antsika. Tena nandratra ny feony rakizy ny vahoaka ka nitomany nandritry ny alina. Aleonay mihitsy maty tany Egipta na aty anefitra aty.
hoy angeny fitarainan'izy ireo nahoany Jehovah no nitondra antsika ho any amin'io tany io ho fatenady any isika ao lasa babo ny vady aman-janakitsika andao iverina any Ekipte teny akoka tamin'ny tandraka izy Mosesy sy Arona raha nandre izany. Nalahelo koa nge Kaleba sy Josoa noho ny tsy fananan'ny olona fatokina an'Andriamanitra nandritra ny fitafiana izy mirahalahy sady nanangana ny tanany hampanginan'ny olona. Ny tany izay nalehanay no safoina dia tany tsara indrindra hoy ange reto mpisafy tany be fatokina ireto aza matahotra izay monina ao akory isika omba antsika mihitsy Jehovah fa efa niala tamin'izy ireo ny fiarovany dia nibanjina ireo vahoaka marobe izay efa toeritra aoka izany i Kaleba. Nifangaro tamin'ireo olona ireo izy folay nabery vahakiviana rakizy. Nanetsiketsika ny lohany Kaleba. Tsia, tany tsara, mahafinaritra, feno karazan-tsakafo izany tany izany. Jereo fa olona roa vao nahazaka ilay sapam-boaloboka izay nentina no dia aseho anareo. Marina tokoa fa vaventy tsy matanjaka amponao ary tsara fiarovana ny tanàna. Saingy manana an'Andriamanitra angentsika eo anilany zanak'Israely izy. Tsy tapitapitra izay rakizy dia ny romotra tranony angeny vahoaka ka nanao hoe toray vato ireo sady nanondro amin'ny Mosesy sy Arona ary Kaleba sy Josoa izy ireo. Torao vato ireo, torao vato. Tamin'izay indrindra no nisy hazavana jambena nanenika ny taperina kely rakizy. Niemotra ny olona, natahotra, niketrona ny andriny sady nanampina ny mason'izy ireo tamin'ny tanana no ilay hazavana tsy tanty. Rehefa izany dia niteny Jehovah nanao hoe koa satria matahotra niditra any amin'ny tany Kanana ianareo dia tsy ho tafiditra any mihitsy. Irenireny any anevitra mandra-pahafatinareo ianareo. Fa ny zanakareo kosa ho entiko hitoetra sy hifaly any amin'ny tanàna sy ny tany izay efa nomaniko anareo. Nampanantena ny Kaleba sy Josoa kosa nefa rakizy Andriamanitra fa anisany ho tafiditra any amin'ny tany Kanana izy mirahalahy satria nitondra teny fampaherezana ho an'ny olona. Enganie ka ahay fampahery toy ny nataon'ny Kaleba sy Josoa koa isika mba hanarahantsika ny Tompo. Tsarovy fa tokony fampahery isika mba hanarahantsika ny Jesosy. Miarabantsika tanora zandrany. 3 volana vaovao indray no misokatra eo anoloantsika. Lesona vaovao indray ny eny am-pilatanantsika. Lohahevitra lehibe izay mamitana ny 3 volana dia hoe fanomezana tolotra antsika ny fahasoavan'Andriamanitra. Fanomezana tolotra antsika ny fahasoavan'Andriamanitra. Hiditra amin'ny lesona voalohantsika famintinana moa ny ataontsika androany. Nandritra ny herinandro tsika dia nianatra foana dia andeha averintsika ny tsenjery ny lohateny ary ho fitiantsika hoe inona ny zavatra ny hitantsika nandritra ny herinandro. Lesona voalohany ary aza manao na inona mijoro fotsiny eto. Aza manao na inona mijoro fotsiny eto. Ny tsenjerintsika dia hitantsika ao amin'ny tantara faharoa toko faharoapolo andininy fahafito ambin'ny folo. Tantara faharoa toko faharoapolo andininy fahafito ambin'ny folo. Andenge iarahantsika manao hoe tsy anareo nefa no hiady amin'ity mijanona fotsiny dia ho hitanareo ny famonjen'i Jehovah nareo. Zay ny tsy anjerintsika. Ny lesona ny anarantsika tamin'ny herinandro dia nahitantsika fa nanafika ny zanak'Israely ny Moabita sy ny Amonita. Ireo firenena ireo nefany dia firenena izay efa nitenen'i Jehovah hoe aza kasihanareo izy mandehana mihodina ny tanànany fa aza mamakivaky azy. Kanefa indro fa andeha hanafika ny zanak'Israely izy ireo. Teo aloha ny mpanjaka Josafata dia nanapa-kevitra irery. Nanapa-kevitra amin'ny mahampanjaka azy hanafika amin'ny zavatra amin'ny ady izay ataony. Fa tamin'ity indray mitoraka ity izy tsy mba nanao tahaka izay fanaony fa natahotra izy.
tsy natoky tena intsony izy ary fantany fa miamanakaiky ny fahavalo tsy hitan'izay atao de lasa izy a nampiantso ny mpiara-miasa akaiky azy hoe antsoiny vahoaka ivory manoloana ny tempoly. Rehefa tonga teo anatrehany ireo vahoaka ireo de tsy nanao resaka be ny mpanjaka fa nantsony ny olona hiaraka hivavaka taminy de nanandratra vavaka i Josafata de tao anatin'ny vavaka ny de nilaza izy hoe tsy hitanay intsony ozy izy zay ataonay, tsy hitanay intsony zay ataonay fa ianao no andrandray ny masonay. Ao amin'ny tantara faharoa toko faharoapolo andininy faharoa ambin'ny folo no milaza an'izany. Tena eo amason'ny vahoaka i Josafata no niantso an'Andriamanitra ary nilaza izy fa tsisy zavatra azony atao fa valo efa manantona, Jehova rery no hitokiny. Rehefa nametraka ny fitokisany tamin'i Jehova i Josafata sy ireo zanak'Israely satria nanandratra vavaka niaraka tamin'ny mpanjaka izy ireo de nomen'Andriamanitra valiny avy hatrany. Nasian'Andriamanitra olona mpanompony izay nomeny tsindrimandry nilaza taminy fa mandehana aza matahotra fa efa nomen'Andriamanitra anareo ny fandresena fa saingy izao tsy anareo no hiady amin'ity ozy fa mijanona fotsiny de ho hitanareo ny famonjeny Jehova anareo. De hitantsika ny tantara tamin'iny herinandro iny fa niomana ry zareo efa vonona faly satria efa fantatra zareo azony zareo antoka fa handresy izy de rehefa nihira izy ireo tonga teo amin'ny toerana ahitana an'ireo fahavalo inona zavatra aseho efa haitsika efa resy daholo le fahavalo tsisy fahavalo nitsangana intsony efa niapatrapatra ny fahavalo resy na de hira fotsiny ary nataony zareo tsy niady izy ireo. Zany ny fandresena anisan'ny fandresena an Jehova ny fandresena. Toy izany ny hafatra napetraka tamintsika tao anatin'ity lesona ity tao anatin'ny tantaran'i Josafata. Ninona toe-javatra mafy izay atrehantsika raha apetrakintsika amin'Andriamanitra ny adintsika de omen'Andriamanitra fandresena isika ary ny fandresena azontsika de fandresen'Andriamanitra. Tadidy ve le hafatra nampitaina tamintsika? Rehefa miara-midera an'Andriamanitra isika de mahazo ny fandresena ho antsika izy. Rehefa mahazo fandresena isika de aza mirehare fa an'Andriamanitra ny fandresena iny. Ny tokony ataontsika de ny idera an'Andriamanitra tahaka ny nataon'ireto zanak'Israely. Ny lesona nianarantsika nandritra ny herinandro ny tanora namako de nanampy antsika hampahafantatra fa raha miara-miady miadintsika amin'Andriamanitra isika, zany hoe Andriamanitra no avelantsika hiady ny adintsika de mahatoky azy isika ao anatin'ny fotoan-tsarotra de omeny fandresena isika. Nanampy antsika koa hatakatra fa azo antoka fa mifehy ny adintsika Andriamanitra. Ary indrindrindrindra ny anapahantsika hevitra, ny hamalitsika n'izany tombontsoa nomen'Andriamanitra antsika izany, izany fandresena omen'Andriamanitra antsika izany amin'ny fiderana azy ary izara izany amin'ny hafa ihany koa. Minao fa nanapa-kevitra ho amin'izany isika tsirairay avy andeha apetrakintsika ny adintsika amin'ny Jehova. Tsy isika no hitady hoe inona ny ataoko an'izao io, ataoko an'izao io, fa isika angina hijanona fotsiny fa Andriamanitra no avelantsika hiady ny adintsika de azo fandresena isika de hidera an'Andriamanitra. Zay ary ny lohahevitra nianarantsika nandritra ny herinandro. Minao fa azoto mianatra ny tenin'Andriamanitra ny tanora zandriny. Mirary soa, mandra-piona indray. Miaraba ny tanora mantoanto rehetra indray, ireo 13 taona sy 14 taona natratra ity fotoana ity. Amerina ny lesona voalohany izay nianarantsika ao anatin'izao 3 volana izao isika, izay mitondra ny lohateny hoe fitsipika mifehy ny mpiasan'ny lanitra. Fitsipika mifehy ny mpiasan'ny lanitra. Ny andinina tao tadidiana nandritra ny herinandro dia izay hitantsika ao amin'ny Salamo 7:9.
hoe raha ntsika mamerina izany ny anao ny sitraponao Andriamanitra ao ny sitrako ary ny lalànao no ato anatiko. Arak'izay voalazan'izay andinina tao fitadidy izay dia ny anao ny sitrapon'Andriamanitra tokoa no tokony ho ao an-tsaintsika mandrakariva ary ny lalàn'Andriamanitra no tokony saintsaintsika andro aman'alina mba hitondra fiadanana ao antsika. Inona tokoa moa no antony nanomezan'Andriamanitra ny lalàna? Hoy ilay lohateny ny anarantsika teo hoe fitsipika mifehy ny mpiasan'Andriamanitra, mpiasan'ny lanitra. Izany hoe ny zavatra anankiray raha tsisy lalàna mifehy azy dia lasa kaporaraka, lasa tsy misy heviny. Toy ny hoe fanjakana anankiray raha tsisy ny lalam-panorenana dia samy manao izay tiany ny rehetra ary tsy handroso mihitsy izany zavatra izany. Ny fifamoivoizana ohatra, raha tsy misy ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana dia mety maro ny loza miseho eny an-dalana rehetra eny. Dia toy izany ihany koa raha any an-tsekoly ka tsy misy ny lalàna mifehy ny sekoly dia azo antoka fa tsy misy ny ho afam-panadinana. Dia toy izay indrindra no antony nanomezan'Andriamanitra antsika ny lalàna. Efa fantatritsika moa fa ny lalàna dia nosoratan'Andriamanitra ao amin'ny teniny. Ao amin'inona misy azy raha tadiditsika? Izay indrindra ao amin'ny Exodosy 2:20 misy ny didy 10 izay napetrany ao. Dia misy ihany koa amin'ny Deutéronomie 5:5. Fa izao mety eritreritra ianao hoe dia inona ary ny tandremandreo i Adama sy Eva talohany nanomezan'Andriamanitra ny didy 10 tao Sinay izay nanomezany izany tamin'ny zanak'Israely? Ny didy 10 ny didin'Andriamanitra dia efa nampianariny hatrany am-boalohany fony vao namorona ny Adama sy Eva Andriamanitra, namorona izao tontolo izao Andriamanitra dia efa nanome ny didy izy mba ho tandremana. Misy ny didy 10 fa izao ireny didy ireny dia natao mba ahasoantsika. Raha miteny fotsiny izy ohatra hoe aza mamono olona, aza mangalatra dia azo antoka fa ny ahasoantsika no antony izany. Raha miteny izy hoe manajanona ianao sy ny reninao dia mba hahatonga anao olom-banona no antony izany rehetra izany. Ny didy tsirairay avy izany dia manana ny antony ary mizara roa ilay didy, ny 4 voalohany sy ny 9 farany. Ny 4 voalohany dia haitsika fa mahatsara ny fifandraisantsika amin'ilay Andriamanitra mpamorona ary ireo 9 farany kosa dia mahatonga ny fifandraisantsika ho tsara amin'ireo miara-belona amintsika. Inona ary no antony nanomezan'Andriamanitra ny didy? Ny didy dia fitiavana ary Andriamanitra dia fitiavana. Izy no namorona antsika dia fantany ny mahasoa antsika tsirairay avy dia izany no antony nanomezany antsika ny didy. Fitiavana mahagaga loatra ilay Andriamanitra. Dia ny fitandremantsika ny didy izany dia tsy ho zavatra mahavesatra amintsika fa rehefa tiantsika Andriamanitra dia ho mora amintsika ny anaraka izay rehetra lazainy sy izay rehetra sainy ho ataontsika. Dia arak'ilay andinina atao fitadidy teo hoe ny anao ny sitraponao Andriamanitra ny sitrako ary ny lalànao no ato anatiko. Ny rariko ry tanora mantoano dia izao hoe ho zavatra tena iainantsika tokoa izany tsy anjery izay ny anarantsika izany ka ny anao ny sitrapon'Andriamanitra tokoa no zavatra hafinaritra antsika indrindra eo amin'ny fiainana. Tsy misy ny faneriterena fa rehefa tsapantsika hoe tiantsika Andriamanitra ary tian'Andriamanitra isika dia ho saintsaintsika ny lalàn'Andriamanitra ary ho ao anatintsika hitoetra ao am-pontsika tsirairay avy izany lalàn'Andriamanitra izany. Dia mirary soa ny tanora mantoanto rehetra ary mirary soa ny mpiasan'ny lanitra rehetra mba hitandrina ny lalàna sy ny fitsipika mifehy. Dia izay indray ary ny fiarantsika mianatra androany amin'ny herinandro manaraka indray. Veloma daholo. Mianatra eo tongotrao